Fanazavana. Fanazavana. Ny zava-miafina momba ny franc-maçon sy illuminati. Ny nouvel ordre mondial nalamina vaovao maneran-tany. Ny anaram-biby izay ankofan'ny olona rehetra sy ny marika 666. Zava-miafina ao anatin'ny fivavahana izay ahafantaranao ny tena marina. Ny momba ny boky Enoka sy ireo anjerinidina teto tany ka nanambady ny zanakavaviny olona araka ny hita ao amin'ny Genesisy 2:4. Andarana arainao eto amin'ny TNTV isaky ny zoma maraina amin'ny 9h, ny sabotsy maraina amin'ny 9h ary ny alahady maraina amin'ny 9h30. Tompona andraikitra fikambanana mpiara-mikatsika ny fahamarinana sy ny fiainana manandrakizay. Dia tonga eo amin'ny fotoana izay afahantsika manaraka indray an'ity fandaharana zava-miafina totosainy fikambanana mpiara-mikatsika ny fahamarinana sy fiaina mandrakizay eto amin'ity fahita lavitra ity isika amin'izao ora izao. Miarabanao izahay ary faly ihany koa mbola manohy an'ity fanazavana ity ary dia isoratsika ny avondrindra manome antsika tombonandro sy fotoana afahantsika mijery tsy tapaka an'ity fandaharana eto amin'ity fahitalavitra ity. Manentana antsika ihany koa zahay mba tsy saraka amin'ity fahitalavitra ity raha te ahita anareo fanazavana zava-miafina hoentinay eto amin'ity ianao. Tsy ho lava resaka fa avetrany ianao dia asaiko iantso ny fianakavianao izay tokony mbola hijery an'ity fandaharana ity mialohany anohizako ny toyany satria zava-miafina lehibe eo antsika no ampifantarina eto. Rehefa vonina ianao dia iroso amin'ny famakina ny baiboly na ny marimarina kokoa ny famakina ny boky Fahamarinana izay azavaina eto isika. Apokalipsy 2:7, andininy 12 sy ny 13 dia avy eo miampita ery amin'ny andininy 14 sy ny 17 no vaky teny ovakitsika izay ezahany hatrany no mampiseho azy eo amin'ny écran mba afahantsika manaraka ny vaky teny. Izao ny teny voasoratra andininy 12 sy ny 13. Ary ny tandroka folo izay hitanao dia mpanjaka folo izay tsy mbola nahazo fanjakana fa mandray fahefana ho toa mpanjaka iray ora miaraka amin'ny biby ity. Ireo dia miray saina ka manome ny heriny sy ny fahefany ho an'ilay biby ity. Andininy 14 sy ny 17. Ary ny tandroka folo sy ny biby ity izay efa hitanao dia ireo no ankahala ilay vehivavy ka tsinontsinona azy sy ampitanjaka azy ary hihinana ny nofony ary andevina ny tenany amin'ny afo fa ny avo indrindra efa nanome fo ireo anatanteraka ny heviny sy fanara-tsaina ary anome ny fanjakana ho an'ilay biby ity mandra-patanteraka ny teniny avo indrindra. Ao anatin'izay aloha ny fahazavana hoentana sy porofoina amintsika. Efa nazavaiko teto fa ny franc-maçon sy ny illuminati ary ny firenena mikambana no voaresaka ao anatin'izany faminaniana izany. Amin'izao vanim-potoana iainantsika izao ny fanjakana rehetra eto ambonin'ny tany dia ao anatin'io voaresaka eto. Ny fanjakana rehetra eran'izao tontolo izao dia tsy afaka miala amin'izay sorodalana efa voasoratra mialoha ao anatin'ny boky Fahamarinana. Ny franc-maçon sy illuminati izay voaresaka ao amin'ilay mpanjaka folo ny ray saina sy ny firenena mikambana izay voaresaka ao amin'ilay hoe nomen'ilay tandroka folo fahefana sy nomeny hery. Ireo no miara-miasa mitondra n'izao tontolo izao, izany hoe ireo zany no ampiasain'ilay ratsy sy ifehezan'ilay ratsy an'izao tontolo izao. Mariako hatrany fa misy fanahy miasa eto ambonin'ny tany ary fanahy mamitaka an'izao tontolo izao sy fanahy mitondra an'izao tontolo izao. Any amin'ny Jaona voalohany ihany dia manambara ny teny voasoratra hoe izao tontolo izao dia fehezin'ilay ratsy avokoa. Fehezin'ilay ratsy izao tontolo izao. Ilay mpitondra izao tontolo izao dia ilay dragona izay nazeratra eto ambonin'ny tany. Ato amin'ny apokalipsy 2:7, ato amin'ny 2:20 azafady, apokalipsy 2:20 vakiko vetivety manomboka eto amin'ny andininy voalohany ka hatreo amin'ny andininy fahatelo dia izao ny vaky ny teny manomboka amin'ny soramandry dia toy izao: ny amina matorana ny satana sy ny amin'ny fitsanganana voalohany ary ny arivo taona.
ary hitako fa indro nisy anjely nidina avy tany an-danitra nanana fanalahidy lavaka tsy hitanohanosy gadra lehibe eny an-tanany de nisambotra ilay dragona izy ianao tsara de nisambotra ilay dragona izy de ilay menarana ela ny devoly sy satana ka namatotra azy arivo taona de nanipy azy ao amin'ny lavaka tsy hitanohano ka nanidy zany de nanisy tombo-kase teo amboniny mba tsy am'tahany ny firenena maro intsony mandra-pahatapitry ny arivo taona rehefa afaka zany de tsy maintsy hovoana kelikely aloha izy zavatra lehibe sy tena lehibe eto amin'ny tantara eto ambonin'ny tany ny fantanterahany faminaniana io eto dia tahaka ny miaramila anankiray mahery fony voaresaka eto nisy anjely nidina avy tany an-danitra de teny an-tanan'io anjely io gadra vy menotra zany de io anjely io no ny rany avondrindra isambotra tsy isambotra jola na isambotra mpangalatra fa isambotra n'ilay dragona ohatrany hoe ny filoham-pirenena mihitsy zany no maniraka miaramila anankiray tena mahery miaraka amin'ny gadra amantorana an'ilay satana ilay menarana ela amin'tika teny sasany hoe ilay menarana tany am-boalohany ilay namitaka ny adama sy eva hatrany am-piandohany fa inona no antony isamborana satana i satana no namitaka amin'ny firenena rehetra teto ambonin'ny tany dia misy vampotona izay antsoina hoe fitsanganana voalohany vampotona fitsanganana voalohany arivo taona ihany koa vampotona arivo taona hitondrany mpamonjy zao tontolo zao de ao anatin'io vampotona io tsy mila mpamitaka eto ambonin'ny tany de samborina ilay satana de gadraina de atsipy any amin'ny fitoerana anagadrana azy any amin'ny lavaka mangitsikitsoka de idina ndray ny vavan'le lavaka de mbola asiana hidiny mafy be indray eo ambonin'le lavaka mba tsy ahafahan'ny satana mamitaka an'izao tontolo zao mandritra ny arivo taona mbola tsy tanteraka zany mbola tsy naniraka an'io anjely io ny avondrindra am'izao satria mbola tsy tonga lay vampotona voaresaka eo fa mbola vampotona am'tahan'lay dragona an'izao tontolo zao aloha am'izao satria mbola tsy tanteraka le fanomezana ny fanjakana rehetra eto ambonin'ny tany ho an'ilay bibity satria ny voalaza eo de izao omena an'ilay bibity ny fanjakana rehetra eto ambonin'ny tany ka mbola tsy tanteraka io faminaniana io fa mbola ho tanteraka omena n'ity bibity ity ny fanjakana rehetra eto ambonin'ny tany ka ity bibity ity no ametraka ny lamina vaovao maneran-tany na ny nouvel ordre mondial amin'izao taona iainantsika izao dia fotodrafitrasa maro izay napetraky ny franc-maçon sy illuminati no mizotra atsakany sy andavany tsy misy manotohana zany hoe mizotra tsara zany fotodrafitrasa ny franc-maçon sy illuminati eo amin'ilay symbole amin'ny franc-maçon sy illuminati dia misy soratra hoe anut coeptis zay midika hoe aomby tokoa ny tetik'asantsika na ny fotodrafitrasantsika ry zareo dia efa nanana fanantenana sy finoana fa mahomby ny fotodrafitrasany tamin'ny taona 1975 no efa nametrahana zany lamina vaovao maneran-tany izany ary tamin'izany rehefa nanatota ny vola dolara amerikanina ry zareo zay tompony andraikitra any Amerika manamboatra ny volany dia napetraka tao anatin'ny vola dolara mihitsiny io symbole ny zareo franc-maçon sy illuminati io miaraka amin'ny tanjony sy ny zavatra kendreny eto ambonin'ny tany efa 200 taona mahery no nipetrahan'ny fotodrafitrasan'ny franc-maçon sy illuminati eto ambonin'ny tany ka ny zavatra rehetra izay napetrany de mizotra tsara araky ny finoany sy ny fanantenany anisan'ny fotodrafitrasa lehibe amin'ny franc-maçon sy illuminati ny fampiraisana ny fitenenana eran'izao tontolo zao rehefa nanao tilikambo tao babela ny olombelona teto ambonin'ny tany any amin'ny genesisiany iverina kely amin'ny tantara eo amin'ny fiteny iray fanonana ny olona tamin'izany fotoana zany zany hoe iray fitenenana de nety tsara ny zavatra natao satria rehefa iray fitenenana dia azo ampitoviana ny hevitra de nanao ny tilikambo tao babela ny taranak'olombelona dia ratsy teo anatrehan'ny mpamorony zany dia
no saratsara ny mpamorona ny fitenin'ny olona, zany hoe nanomboka teo no nikororoana ny fiteny dia rava ny tetikasan'ny olona nanamboatra ilay tilikambo avo be tany Babela. Ny fampiraisana fiteny na ny fiteny izay hitambarana de afahana mikondo atratra zavatra lehibe. De fomba zareo mpitondra zao tontolo zao no manaparitaka teny iraisana tamin'ny andro nitondran'ny Romanina zao tontolo zao, de ny teny latinina ny teny velona naparitaka eran' zao tontolo zao. De rehefa rava ny fahefan'ny Romanina ny fia zao tontolo zao dia nanomboka lefy ihany koa izany teny latinina nampiasainy eran' zao tontolo zao izany, fa namparitaka sy nasaina ho ampidirina ao anatin'ny fandaharam-pianarana indray ny teny frantsay sy ny teny anglisy, satria io no teny zareo franc-maçon sy illuminati. Zany hoe ny teny frantsay sy ny teny anglisy dia teny iombonana ampiasainy zao tontolo zao ny tanjona de izao mba ho mora ny anakambana ny olombelona eto ambonin'ny tany ka ny zavatra mahomby indrindra ahafahana manakambana zao tontolo zao voalohany dia ny fampiraisana fitenenana. Am'izay de afaka mifampikondo tsara rehefa iray fitenenana. Talony tsy mbola zava-dehibe tamin'ny malagasy zany mianatra teny anglisy na mianatra teny frantsay zany, fa am'izao efa tena anisan'ny fandaharana ao anaty fianarana mihitsy ny teny vahiny, de ny teny frantsay sy ny teny anglisy izany, satria ireo no teny ampiasaindry zareo anatanterahany ny tanjony. Mbola zava-miafina amintsika izany. Anisan'ny foto-drafitrasan'ny franc-maçon sy illuminati zany, anisan'ny foto-drafitrasan'ny zareo ihany koa ny fametrahana lalàna iraisam-pirenena mba ahafahana mampitovy ny tany-dokanga eto ambonin'ny tany eo amin'ny fifehezana sy ny fitondram-panjakana. Foto-drafitrasan'ny zareo zany. Anisan'ny foto-drafitrasany ihany koa ny fametrahana ny banky iraisam-pirenena, zany hoe ao anatin'io banky iraisam-pirenena io de afaka mindram-bola ao ny firenena rehetra. Banky natokana ho an'ny firenena sahirana mihitsy izy io, de afaka mindram-bola ao anatin'io banky iraisam-pirenena io ny firenena rehetra. Ary hitantsika zao fa isika malagasy dia efa mana trosa be amin'ny banky iraisam-pirenena, saingy izao ny zavatra mahagaga zay tsy mahatonga sainan'ny olona, satria izy tsy manana fahatakarana sy tsy mahalala ny atao hoe sain-daliny satana. Zay mpitondra fanjakana rehetra mifandimby eo de afaka mindram-bola ao, ary tsy manakana mihitsy ny banky iraisam-pirenena fa manome zay tadaviny, de tsy mitaky ihany koa aloha, mbola tsy mitaky fa avela nipetraka ho trosa mivangongo ao aloha, ananany banky iraisam-pirenena trosa avokoa ny firenena rehetra ito ambonin'ny tany. De ny zavatra hitranga any aoriana any nefa de izao, tsy maintsy ho alainy ny volany, tsy maintsy ho alainy na ho ela na ho aingana, de tsy maintsy hitaky ny volany izy ka ny zavatra misy de izao tsy ho voaverina tsony vola io, tsy ho voalohan'ny firenena anankiray zay mindrana tany ny volan'ny banky iraisam-pirenena. Dia rehefa mindram-bola de tsy maintsy misy antoka apetraka izay ambony valeur kokoa noho ilay vola izay nindramina. Ny vola nindramitsika firenena malagasy tamin'ny banky iraisam-pirenena dia tsy ho voalohantsika, eny fa na de ny zana-bola fotsiny ara dia tsy ho voaloha. Dia ny antoka mipetraka any amin'ny banky iraisam-pirenena ny tany. Ny tany izay antoka mipetraka any no afaka anonerana ny volan'ny banky iraisam-pirenena, ka rehefa tsy voalohantsony ny vola de ho avy ny tompon'ny banky iraisam-pirenena izay anisan'ny mpikambana matanjaka ao anatin'ny franc-maçon sy illuminati, ho avy izy ireo aka amin'ny volany amin'izay fotoana izay de ho mora ho an'ny zareo ny aka ny tany, satria efa tsy manan-kandoavana n'ilay vola izay nramina tany ny firenena anankiray de tsy maintsy mifampiraharaha amin'ny firenena io ka ny tany izay antoka no homena n'ilay banky iraisam-pirenena izay tafiditra ao anatin'ny foto-drafitrasan'ny franc-maçon sy illuminati ny nametraka an'izany banky iraisam-pirenena izany, mba ahatonga ny firenena anankiray ho tratra ny fandrika arato andry zareo franc-maçon sy illuminati, izay mariako hatrany fa ireo mpanambola izay mitondra zao tontolo zao no
tompon'io banky iraisam-pirenena io ary ao anatin'ny fikambanan'ny franc-maçon sy illuminati fantatry ny olona rehetra izay mandalina ny tantara lalina sy mitady an'ireo zava-miafina afenina ao anatin'ny fitondram-panjakana sy ao anatin'ny mpitondra zao tontolo zao fantatry ny olona izany zava-misy izany fa mety mpitondra fanjakana sy ny mpiara-miasa aminy no tsy mahafantatra dia roboka ao anatin'ny ilay fandrika isika rehetra eto ambonin'ny tany. Mino fa misy zavatra lehibe noraisinao aloha ao anatin'izay manazava ny zavatra hitranga eto ambonin'ny tany aho, ny zavatra mbola hitranga ary voalaza ao anatin'ny boky ny faminaniana izany zavatra azavaiko izany. Mbola ho avy ny fotoana hipetraka ny lamina vaovao maneran-tany ny fitondram-panjakana tokana, ny vola tokana nampiasainy era zao tontolo zao, fiteny tokana nampiasainy era zao tontolo zao fivavahana tokana ihany koa no fivavahana hipetraka eto amin'izao tontolo zao izany zavatra rehetra izany no zavatra misy ao anatin'ny lamina vaovao maneran-tany ry havana izay mijery an'ity fandaharana ity tapitra sahady ny ora ahafahana manazava androany aza adino ezaky ny zomasy ny sabotsy ary ny alahady no anarahanao an'ity fandaharana ity mariako ihany koa fa efa misy ny VCD na ny vidéo CD izay namitinanay an'ity fandaharana ity izay anisan'ny tena zavatra lehibe ilaitsika rehetra miaina eto ambonin'ny tany ny fahitanany ao anatin'io VCD io satria natao atsika mihitsiny io VCD io manazava anareo zava-miafina rehetra izay nafenina ao anatin'ny fivavahana ao anatin'izany VCD zany efa manana an'izany izahay avy eto anivon'ny fikambanana ary rehefa tonga ny fotoana natanterahana seminaire dia amin'izay fotoana izay no afahantsika manjifa an'io VCD io. Efa misy ihany koa ny boky ny enoka izay miresaka anareo anjely nidina teto ambonin'ny tany nanambady ny zanakavavin'ny olona ka anisany nahatonga ny avy indrindra anafoana ny olombelona teto ambonin'ny tany, anisany nahatonga ny avy indrindra andefa ny safodrano nanafoana an'ireo taranaky ny anjely na ny taranaky ny filima voalaza amin'ny Genesis toko fahenina. Misy an'izany boky zany eto am-pelantanana amin'ny fotoana rehetra izay ilainao anazy dia afaka miantso anao izahay dia mametraka manapitafaloha amin'ny androany manaraka indray. Fanazavana, zava-miafina. Ny zava-miafina momba ny franc-maçon sy illuminati. Ny nouvel ordre mondial nalamina vaovao maneran-tany. Ny anaran'ny baiboly izay ankofan'ny olona rehetra sy ny marika 666. Ny zava-miafina ao anatin'ny fivavahana izay ahafantaranao ny tena marina. Ny momba ny boky ny enoka sy ireo anjelinidina teto tany ka nanambady ny zanakavavin'ny olona araky ny hita ao amin'ny Genesis toko fahenina. Fandaharana arainao eto amin'ny TNTV isaky ny zoma maraina amin'ny enora, ny sabotsy maraina amin'ny enora ary ny alahady maraina amin'ny enora sy 30 minitra. Tompona andraikitra fikambanana mpiara-mikatsika ny fahamarinana sy ny fiainana mandrankizay.